raha mahita n'inona aloha intsika nanao division faharoa sy fahatelo amin'ny section Antananarivo renivohitra fanontaniana ty mpapitraka hoe tena efa maro dia maro ve zany firy raha mety fantatra ve izy hoe firy zany zao nisan'ireo club misy raha ho an'ity taranja rugby ity satria ny tena maro zany hoe nanety amin'ny section Antananarivo renivohitra fotsiny ary dia misy hatramin'ny division fahatelo raha oharitsika amin'ny baolina kitra fotsiny ve efa betsaka izy amin'izao fotoana izao mihoatra kokoa zany tena maro dia maro tena tsy voaisa intsony raha nisan'ny filevana misy eto Antananarivo renivohitra raha eo amin'ity taranja baolina lavalava ity ary ny tena isan'ny manana filevana betsaka indrindra dia zareo avy any amin'ny firaisana fahaefatra sy ny firaisana fahadimy iny zany hoe amin'ny faritra Anosibe raha ary amin'ny firaisana fahaefatra ary aty amin'ny faritra Manjakaray raha aty amin'ny firaisana fahadimy izay azo lazaina hoe tena tsy voaisa intsony satria dia saika isam-pokotany mihitsy dia manana klebana rugby eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao ary ny mahagaga ihany koa dia miatrika fifaninanana foana ihany koa izy ireo marina tokoa izay satria dia aleon'ireo mpikarakara tanora zany eny amin'ireny faritra ireny na ifiraisana ireny mikarakara faninanana taranja baolina lavalava mba hitazana ireo tanora ireo satria maro ny zavatra mety miseho ao anatin'ny olona anankiray raha toa ka tsy mena ao anatin'ny fanatanjahantena izy izay no tsikaritra ireo olona eny anivony ireo faritra ireo ka dia mikarakara faninanana hatrany izy eo ihany koa nefa mba isiny ny fiakaran-danja na avy teknika ny club iray izay nitsapany zareo tao amin'ny firaisana fahadimy ka nahatonga azy ireo nikarakara faninanana izay nanomboka tamin'ny herinandro teo ary farany zany any amin'ny volana janoary any ny tanjona moa araka ny ramaran'izy ireo dia ny ampiakarana ny avy teknika ny mpilalao baolina lavalava ao anatin'ny firaisana fahadimy ho fampiakarana ny avy teknika n'ireo mpilalao ao anatin'ny firaisana fahadimy izay ahitana filevana marobe nefa tsy dia hita taratra loatra eo amin'ny faninanana nivon'ny seksiona Antananarivo renivohitra dia nivondron'ireo ray aman-dren'ny filevana natsangana ary ny komite manokana hikarakara faninanana mba hanomezan-danja ireo mpilalao ao anatin'ny firaisana fahadimy voalohany indrindra moa zany dia ny mpilalao baolina lavalava sy ny ray aman-dreny ny mpitatana ny rugby rehetra eto amin'ny boriboritany fahadimy dia ny vondrona ary ny kando fa nahita fa somary ny ena ny performance amin'ireo mpilalao baolina eto anivon'ny boriboritany fahadimy rehefa miatrika eny Antanaville noho izany dia ny fanapa-kevitra ny rehetrarehetra fa inona no mety nanatsarana n'izay zavatra izay dia ny kando ary ny ray aman-dreny sy ny mpilalao fandao ary tsika hanangana komite entitsika manatsara n'izany mpilalao baolina ety anivon'ny boriboritany fahadimy izany dia natsangana moa izy io ary tafatsangana somatsara dia misy ny antanatohatra ohatry ny rehetrarehetra ihany misy ny filoha misy ny rehetrarehetra isaky ny rehetrarehetra dia rehefa tafatsangana izy io dia tapa-kevitra fa andao hanao fifaninanana masina ilay fifaninanana dia hoentina hita zany ary hoentina amelomana indray ny asin'ny baolina lavalava eto anisy ny boriboritany fahadimy tsy sanatra hoe maty ny baolina lavalava teto anisy ny boriboritany fahadimy fa somary ny ena kely ny fahaizana sy ny tanjaka noho izany dia misy ny compétition zany atao mba ahafahana mitsinjo ireo joueur zany mba tsy miena amin'ny tany amin'ireo traikefa nanan'ireo mpilalao any amin'ny faritra hafa rehefa mivoaka eny amin'ny Tanaville na any anatin'ny section zany na any anatin'ny ligue azo heverina ve hoe anangana club anankiray matanjaka zany ny ato anatin'ny firaisana fahadimy aoriana amin'ity faninanana ity ny tanjona aloha zany dia misy ny fitiliana izay ho atao amin'ireo mpilalao mendrika moa zany dia ara-pitondran-tena ara-pilalaovana ary raha ny faniriana dia anangana ekipa anankiray national kely fotsiny zany satria mety hiparitaka eraky ny boriboritany izy ity ary dia mety andeha ny faninanana isaky ny boriboritany rehefa avy eo ka eritreritra ny anay zany zany hoe orintsika mahita anazy any araka izany dia efa niditra eo amin'ny andro faharoa ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity ka ireto arahantsika amin'ny sary ireto dia anifiaonana teo amin'ny asa andro be manao akanjo mainty amin'ny sary sy ny ATM Manjakaray manao akanjo manga
ry zareo avy eny Androbe teto no nivoaka mpandresy tamin'isa 420 lalao izay hita ho nanjakandry zareo avy eny Androbe hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany. Toy izao kosa ireo vokatra hafa. Divisionna faharoa ny Atema Manjakaray nandresy ny RCA Ananjanahary tamin'isa 23, ny RFI Ivandry nandresy ny 15 ensemble tamin'isa 17 ary ny 15 Métis napindrika ny Kaefana Nalamahitsy tamin'isa 3.